ny tena kristianina sy ny sekta. Teny tsy vaovao amin'ny sofiny maro ny hoe sekta eo amin'ny tontolon'ny fivavahana, ary maro ny hevitra fa ireo tokom-pivavahana ivelan'ny FFPM no antsoina hoe sekta. Sekta na hoe antoko dia entina ilazana vondron'olona maromaro, manana foto-kevitra ijoroany eo anivon'ny fiarahamonina, saingy mazana moa dia eo anivon'ny tontolon'ny fivavahana no ahitana azy. Raha jerena ara-tantara ao anatin'ny baiboly anefa dia efa tamin'ny andron'ireo apôstôly no efa nantsoin'ny mpivavaka jiosy ny mpianatra izay toron'ny filazantsara marina tamin'izany fotoana izany hoe antoko nazareanina na sekta nazarean. Fa izao no ekeko aminao faraky ny fampianarana izay ataony hoe fitokoana no anompoka an'Andriamanitra ny razako sady inoko izay rehetra voasoratra eo amin'ny lalàna sy ny mpaminany. Izay no voasoratra fa io lehilahy io dia hitanay fa tena ratsy fanahy sady mpampikomy ny jiosy rehetra eny tontolo eny ary izy no tari-dalan'ilay antoko atao hoe nazarenina. Tamin'izany fotoana izany dia ny antoko-pivavahana jiosy na ny jodaisma no heverina fa fivavahana marina ka izay ivelany dia sekta. Hoy ny voasoratra hoe fa tianay ore aminao izay hevitrao fa ny amin'izay antoko izany dia fantatray fa efa ratsy laza eny tontolo eny izy. Iara-malala nefa fa mpianatra ny tompo ireo voalaza ireo ary nitory ny fibebana sy ny fiverenan'i Jesosy ireo apôstôly ireo, izany hoe tsy nitory ny fitory ny tao amin'ny jodaisma tamin'izany fotoana. Takona tamin'ny jiosy ny filazantsara satria izy nifikitra tamin'ny lalàna ary niafina taminy ny famangin'Andriamanitra azy. Taty aoriana dia maro ireo tokony tsangana etsy sy eroa ary samy manana ny fototra ijoroany. Betsaka no milaza fa izay tsy ao anatin'ny fivavahana katolika ohatra na protestanta na adventista dia sekta izany. Santiona ny vitsivitsy no omena antsika raha eo amin'ny tontolon'ny fivavahana. Satria ny fandiniana tany am-piandohana dia rehefa tsy mahazatra dia azo lazaina ho sekta avokoa. Ireo dia samy manana mampiavaka azy ary samy mihevitra ho marina avokoa satria nandrafitra ny fotom-pampianarana avy ao anatin'ny baiboly. Ao ihany koa anefa ny antoko izay tsy dia resaka fivavahana loatra fa fantatra avy hatrany hoe sekta, anisan'izany scientologie, ny Illuminati, ny franc-maçon, ny Rose-Croix sy ny maro samihafa. Efa nambara ombieny fa ny tena fiangonana dia tsy ny antoko-pivavahana fa ny olona izay tempolin'ny fanamasina nandalo fibebahana ary mandeha amin'ny fahamasinana sy ny tahotra an'Andriamanitra. Tsy voafeny ravidrafitry ny fiangonana na ravitra napetrak'olombelona fa ao anatin'ny fahafahana tanteraka satria voasoratra hoe ho amin'ny fahafahana nanafany kristiantsika kotomoera tsara ary aza mety ho azon'ny zioga fanandevozana intsony. Fantaro fa mety ao anatin'ny sekta ianao raha toka mahatsiaro tsy manana fahafahana intsony toy ny amin'izay ataonao rehetra na inona toko-pivavahana misy anao. Ohatra tsy maintsy mamonjy ireo programa voapetraka ianao, tsy maintsy mandoha vola ianao, tsy maintsy mitokana ianao amin'ny fotoana izay faritin'ny tompon'andraikitra fa tsy tarihin'ny fanamasina, tsarovy anefa fa izay tarihin'ny fanamasina no zanak'Andriamanitra ary izay toeran'ny fanahin'ny tompo no itoeran'ny fahafahana. Ny filazana fa raha miala ao anatin'io antoko io ianao dia tsy voavonjy kanefa tokana ihany ny lalanao amin'ny famonjena dia Jesosy Kristy. Dia izay filazanankolak'izay ihany koa dia azo hamaritana fa sekta ny antoko-pivavahana iray. Ny tsy fahazonao mamonjy fivoriana any ivelany fa sao hoe hotratra ny fampianarana sandoka ka voafe ihany koa dia ao anatin'izay famepehezana tsy araka amin'ny tenin'Andriamanitra izay. Hoy ny voasoratra hoe ary andeha amin'ny malalaka aho fa ny didinao ny tadiaviko. Ny mpiandry ondry dia tsy tompona velively ary tsy mibaiko, tsy manara-maso tafahoatra fa mampitovy ny tsirairay eo anatrehan'Andriamanitra satria Jesosy Kristy ny mpiandry ondry. Fa efa nantsona ao amin'ny fahafahanareo rahalahy kanefa aoka tsy hoentinareo anaraka nofo izany fahafahan'izany fa mifampanimpo amin'ny fitiavana. Fa izay lehibe aminareo no hanompo anareo. Ny tsy fahazonao milaza ny hevitrao amin'ireo mpitarika anao satria ianao mpivavaka tsotra tsy nandalo fifanana ara-teolojika na dia ao anatin'ny fahotana azy izy dia tsy samy teny ianao ohatra fantaro fa izany dia mariky ny tsy fahafahana ihany koa. Ny olombelona no namorona antoko tetsiteroa fa Andriamanitra ny mahafantatra ny tena fiangonany marina, koa aza mety fitahana ianao fa sarobidy ny famonjen'i Jesosy anao. Fa fantatrareo fa tsy mba zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondran-tena dala izay azonareo tamin'ny netindrazana fa ny rason'ny Kristy toy ny rano ny zanak'ondry tsy misy kilema, tsy misy petipetina. Koa satria mandray fanjakana tsy azo ampiororony isika dia aoka isika hanana fahasoavana hoentintsika manao izay fanompoana sitrak'Andriamanitra amin'ny fanajana sy ny fatahorana.